Fomba vaovao tanteraka kosa indray nampahafantarana ireo vahoaka tesy Antehiroka ny fijoroan'ilay fikambanan'ny zanaka Antehiroka Mirahina. Ny tanjony ty fikambanana ity moa dia ny hanampy ny ara-tsosialy ny mponina iny toerana iny. Naverina najoro indray ny fikambanan'ny zanaka Antehiroka Mirahina izay ahitana ny foibeny eny Antehiroka Ambohibao. Androany araka izany nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy namoazana indray ity fikambanana ity izay iroso amin'ny fikarakarana ny lafiny sosialy sy ny fampandrosoana ny fotom-piveloman'ny mponina. Ny antom-pisina sy ny tanjona moa zany efa mazava zay ny an'ny fikambanana manoloana an'ireo fifidianana izay mbola tsy vita ary izay niankina betsaka moa tamin'ny fanendrenan'ny Premier Ministre dia izay koa eto Antehiroka dia mba maniry mba andeha koa zay ny fifidianana isan'ambaratonga reny ny eny amin'ny ben'ny tanàna zany mba ampandeha koa ny aty amin'ny fokotany satria zavatra tsy afaka misaraka amin'ny asa sosialy izay matimatesanay zay zavatra raika dia mba manentana fitondram-panjakana zay arak'izay mba fahafahany mamita lizy farany aingana satria tsy afaka miandry intsony ny vahoaka. Manana sosikevitra sy fomba entina natsarana ny fari-piainan'ny olona araka izany ny fikambanana. Ny hetsika izay nitanterana androany moa dia nentina indrindra nanamafisana ny fitsanganan'ny fikambanana zanaka Antehiroka Mirahina. Anisan'ireo tolo-tanana izay efa nitanteran'ny fikambanana ny fizarana zezika sy masom-boly ho an'ireo tantsaha mila fanampiana. Amin'ny faha 12 volana Mey izao kosa no hanomboka ny fanampiana ireo mpianatra amin'ny alalan'ny fanomezana koro maimaim-poana ho an'izay hanala fanadina-mpanjakana CEPE, BEPC ary baccalauréat manerana ny fokotany eny amin'ny commune Antehiroka.